Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Hoy Stéphane Covey indray andro, izaho dia tsy vokatry ny toe-javatra niseho fa vokatry ny fanapahan-kevitra sy ny safidiny raisiko. Na inona toe-javatra nitranga teo amin'ny fiainanao, na tsara izany na ratsy, dia tsaroa fa malalaka hatrany ianao ny safidy izay ho ataonao. Andriamanitra ilay nahary ianao aza manaja hatrany ny safidinao. Aza manilika fahadisoana amin'ny hafa na koa amin'ny toe-javatra nitranga teo aloha raha ny zava-misy eo aminao ankehitriny. Miankina aminao rery ihany no avinao, ny mahay ianao anao, fa tsy miankina amin'ny toe-javatra miseho na niseho na koa miankina amin'ny olona hafa, fa tena miankina amin'izay safidinao rery ihany. Izao kosa nefa, raha velanao sy antsonao ilay Andriamanitra nahary ianao mba hanampy ianao amin'ny safidy izay raisinao, dia hahita fahombiazana mandrakariva ianao, ary dia ho tanterahanao izay lazainy ao amin'ny Kolosianina 3:7 manao hoe: na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Amen. Aizanulallana azukumbana farakutraizina zauretrizao tinufumalemi nitadanturana nizari farufi tizanaka Darika ny salama. Favakamaru nunampulurutra miangavy anao ray valukavunzeo raio henule ty feoko miangavy kazafuire ty zanakao impirino lavo kamiantsirara mitrosonantany tafarina yani impirino resi kanefadesai manananao ray katsimba manai favakamaru nunampulurutra miangavy anao ray valiukavunzeo raio henule ty feoko miangavy kazafuire ty zanakao favakamaru nunampulurutra miangavy anao ray valiukavunzeo raio henure ty feoko miangavy kazafuire ty zanakao kazafuire ty zanakao kazafuire ty zanakao. Lay feo fanantenana.
fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Amin'ny kafaliana mandrakariva no iarabananao indray, tafoana somatsara amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Ny namanao lantory misy Joely no mitafa aminao, namana samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ny tian'ity dia iresaka mahakasika ny tahotra isika, mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona moa zany ny atao hoe tahotra. Ny atao hoe tahotra dia karazana fihetsika ara-tsaina na ara-batana atao rehefa manoloana na miatrika loza ny tena. Io zany dia fihetsika azo lazaina hoe voajanahary ihany, nefa ihany koa fihetsika izay indraindray miforona any anatin'ny tena any, izay ny tena ihany no mamorona azy. Misy karazany maromaro ny tahotra. Amin'ny tian'io ity dia karazany telo no hojerentsika, dia ny atao hoe peur objective na tahotra ara-dalàna. Zany hoe io tahotra io zany dia ohatra hoe misy alika anankiray ohatra, dia atahoranao io alika io satria fantatrao mikasikazy hoe alika manaikitra le izy. Dia amin'izay fotoan'izay ara-dalàna ilay tahotra satria fantatrao fa misy loza zay ateraka izany alika izany raha ohatra ianao ka tojo na mifanena na enjehany zany alika izany. De ara-dalàna zany zay tahotra izay. Misy indray lay amin'ny teny vahiny no ilazana azy hoe peur subjective. Io tahotra io dia tahotra ao anatinao ao. Ohatra zany hoe misy olona goavana anankiray dia atahoranao le izy, na misy olona hafa atahoranao ihany koa. Eo ihany koa amin'sika olombelona dia indraindray matahotra miditra birao. Zany dia karazana tahotra hoe raha hiditra birao anankiray, inona no mety zavatra hitranga raha tafiditra ao aminatin'ilay birao ianao. Ohatra hoe mety ianao vao antso hiakatra birao, na mety ianao vao antso hiasa atao an'ilay karazana hoe entretien, dia misy tahotra ao aminao ao. Karazana tahotra faharoa zay. Fa misy indray le atao hoe tension interne na peur de soi-même ozy ny teny vahiny. Lay tahotra io zany dia avy amin'ny atao hoe tsy fahamatorana, immaturité. Misy tsy fahamatorana zany ao anatinao ao, dia ianao ihany no mamorona ilay loza ao anatinao ao, izay atao hoe mahatonga fianjanana ka lasa toetra raikitra ilay zava-misy na zava-miseho, zavatra izay kolokoloon'ny tenanao ao anatinao ao, dia indraindray lasa toetra raikitra le izy. Ka isakin'izay misy zavatra manelingelina anao, dia mipotra ho azy lay tahotra noforonony tenanao, na dia hoe tsy tena misy azy lay izy, dia ianao tenanao ihany no mamorona azy. Zany zavatra zany dia atao hoe isan'ny sakana lehibe eo amin'ny tena, tsy ahafahan'ny tena mandroso satria miaya na manahy zavatra izay novolen'ny tenanao ihany ianao. Mipetraka ihany koa mivanontaniana hoe avy aiza ary ny tahotra. Io tahotra io raha jerena aloha dia
ao amin'ny vatantenan'ny olona anankiray no forona ho azy ny atao hoe tahotra. Dia tsara ho fantarina aloha fa misy ny atao hoe bon esprit sy mauvais esprit ao anatin'ny tenanao ao. Dia ireo zavatra anankiroa ireo dia samy miasa avokoa amin'ny toe-javatra izay misy. Ka rehefa misy zavatra andrasana dia manjary tonga ao amin'ny nofy ilay izy. Rehefa misy zavatra eritreretinao zany ka andrasanao dia miforona ho azy ao amin'ny aparahatoka ao ilay eritreritra ka lasa nofy, dia io nofy io no indraindray mamolavolanao anatahotra satria lasa eritreretinao be ilay zavatra andrasanao. Dia indraindray nofy ho amin'ny tsy fahombiazana ilay miseho zany, dia indraindray nofy amin'ny fahombiazana kosa dia ao anatin'izay no miforona ny tahotra na tsy tahotra arakarak'ilay zava-misy eo amin'izay nofinao izay. Ka zany zavatra zany misy ny atao hoe toetra voajanahary. Ka mba hahafahanao mandroso, mba hahafahanao mijery lavidavitra kokoa, dia aoka mba hijery any amin'ny lafiny tsara mandrakariva ianao, fa aoka somary alavirina kely ihany ny lafy ratsin-javatra satria rehefa tratran'izay lafin-javatra ratsy miteraka tahotra izay ianao dia mijanona fa tsy afaka mandroso. Koa ho anao tanora, ho anao ray aman-dreny, ho anao zatovo, raha ohatra zany ka tianao ny androso dia aoka hieritreritra mandrakariva ny lafin-javatra tsara ianao mba hahafahanao miala amin'izay tahotra izay. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay no masaka azo natolotra indray aloha tamin'ity androany ity ametrahana ny mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. AWR manolotra ho anao Ilay feo fanantenana. Ry-piany manalisany isika rehetra izay manaraka izao fandarana izao, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ny afatra izay hoentina amintsika anio dia nampitondraina ny lohateny hoe miandany amin'Andriamanitra safidy tsara indrindra. Mialohany andiniantsika izany lohahevitra izany dia andeha hiara-mivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotranao izahay raha afaka hiara-mandinika ny teninao ankehitriny. Ny fanahinao masina ny hampitoetra ny teninao ao am-ponay dia mamelany elokay satria tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Inona moa no atao hoe miandany amin'Andriamanitra? Raha arabaka teny ny teny hoe miandany dia midika hoe mitanila, momba, manohana, miray fo, miray fomba sy hevitra, miara-dia. Rehefa hoe hiandany dia tsy maintsy misy safidy atao na ho amin'ny andaniny na ho amin'ny ankilany. Raha eo amin'ny lafiny ara-panahy no resahana dia lalindalina kokoa noho izany no hevitra ambarany. Fa misy mahatoateny Hebreo iray manao hoe dabaka, midika hoe mifikitra, mifamatotra, mihazona mafy, mikambana no azo andikana ny teny hoe miandany. Misy toko sy andinina anankiroa no andeha hakatsika lesona hanampy antsika hatakatra ny asaribidiny ny hoe miandany amin'Andriamanitra. Voalohany dia izay hitantsika ao amin'ny Genesis toko 4:7-20 izay hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofiray ihany izy roa. Ilay teny hoe hikambana dia ilay mahatoateny hoe dabaka azo adika koa hoe hitambatra, hifikitra, ho tafaray. Izany no tokony ho hita eo amin'ny mpivady rehetra
izay mifankaty sy miray fo, ka ny lahy andany amin'ny vavy ary ny vavy andany amin'ny lahy dia ho lasa tarika iray any izy roa. Toy izany koa isika rehefa miandany amin'Andriamanitra ry mpiaino malalisany dia lasa tarika iray aminy, lasa tafakambana aminy. Ny toko 102 dia izay hita ao amin'ny Rota toko 1 ka ny 4:4 izay hovakitsika amin'ny anaran'ny toko manao hoe: dia samy nanadatra ny feon'izy roa vavy ka nitomany, ary Orpa dia nanoroka ny rafozany vavy, fa i Rota kosa nifikitra taminy any. Ampiasaina eto ilay mahatoateny hoe dabaka. Dia hotsahivintsika fo ny tantara. Nisy fianakaviana iray Efratita avy any a Betlehema Joda, nandeha ny vahiny tany Moaba. Elimeleka no anaran'ny ray mpianakaviana, Naomi no anaran'ny ramatoa vadiny, ary nananjanaka roalahy izy ireo dia Malona sy Kiliona. Nandalo zavatsarotra tokoa i Naomi, fa sady nipony fahafatesana ny vadiny no maty toy izany koa ireo zanany rahalahy tao aoriana ny nanambadiana izy ireo. Mangidy tokoa izany, fa ankoatra ny mahavahiny ny tenany any an-tanin'olona dia nanampitrotraka koa ny fisian'ny mosary. Asa rehefa nandalo izany fanandramana izany ianao, fa tena mafy sy mangidy izany miatrika ny fahoriana ny an-tanin'olona izany. Noho izany ary dia nanapa-kevitra i Naomi sy reto vinanto vaviny roa fa handeha hody. Iverina ny Moaba satria reny fa efa nivanginy Jehovah ny tany Betlehema Joda ka nisy sakafo. Raha teny an-dalana izy ireo dia nasainy Naomi hody any amin'ny ray aman-dreniny izy mirahavavy, ka hoy indrindra izy tamin'izany eo amin'ny 15: andeha samy mody any amin'ny tranondreninareo avy ianareo, mba ho asoavin' Jehovah anie ianareo, arak'izay efa nataonareo tamin'ny maty sy tamin'ny kokoa. Tohina ny fony izy mirahavavy raha nandeha izany fiangaviana izany, ka dia nitomany mafy. Mbola niangavy hatrany Naomi ary namporisika azy ireo handeha hody any amin'ny tany niaviany avy. Voalaza ny tantara fa tao aorianan'izany Orpa dia nanao velomany Naomi, nanoroka azy ary nandao azy, fa i Rota kosa mbola nifikitra taminy any. Mahafinaritra ny fomba nanihony Rota an'izany hoe nifikitra tamin'ny Naomi rafozany, tsy nandao azy na sarotra sy mafy aza ny zavananjo. Eo amin'ny 15:7 dia izao ny vaky ny teny: aza manery handao anao sy ala amin'ny fanarahana anao, fa izay alehanao no alehako, ary izay toeranao no itoerako, ny firenenao no fireneko, ary ny Andriamanitra no Andriamanitro, ary izay tany hahafatesanao no hahafatesako, sady ihany koa no handevenana. Ataon'i Jehovah amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza, raha tsy ny fahafatesana ihany no hampisaraka antsika. Ry mpiaino malalisany, toy izany indrindra ny toetrany miandany amin'Andriamanitra, dia ny misafidy hifikitra aminy, hiaradia aminy, hanaraka azy na mora na misarotra, mitanila aminy, momba sy miray fo aminy, miray fomba sy hevitra aminy, manohana azy, mankasitraka sy midera ny mankalaza azy, dia misafidy ny hanao ny sitrapony ary tia azy hatramin'ny farany. Raha mbola velonaina koa isika ry mpiaino malalisany, dia misy hery anankiroa mifanandina no manosika antsika hanao safidy isanandro, dia ny herin'ny tsara sy ny herin'ny ratsy. Ilay herin'ny tsara dia mibitsika ao am-posy ao an-tsaintsika hanao ny marina sy mahitsy, haneho fitiavana ampiarabelona, hatahotra an'Andriamanitra ka hifady ny ratsy. Io no herin'ny fanahy masina, ilay herin'Andriamanitra. Fa ilay herin'ny ratsy kosa dia hitaona antsika hanao izay tsy tiantsika, tsy misy lalàna amin'ny fe, hampiasa ny fahafahantsika, tsy raharahany momba an'Andriamanitra, tsy hevitra ny hafa. Hery hanosika antsika hankahala, hangalatra, hamono. Raha tsorina dia handika ny didin'Andriamanitra. Io hery io no herin'ny fanahy ratsy na herin'ny devoly sy satana. Toy izany indrindra no zava-misy ankehitriny. Rehefa mandinika manodidina antsika isika, dia talanjona sy gaga amin'ny fomba ataon'ny satana hitaomana ny olona hanao ratsy. Ao amin'ny Romanina toko 1 ka ny 9:20 ka hatramin'ny faraka amin'ny 30 dia izao ny voambarany teny: ary araka ny nanaovany ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony hatao, ka dia feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fiereremana, ny lolo-po, feno fialonana, vonoan'olona, fifandirana, fitaka, otropo, mpibitsibitsika,
mpanendrikendrika, halan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavinavina, mpandoka tena, mpamorotsain-dratsy, tsy manora isireny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, dia olona mahalala tsara ny fitsipika ny men'Andriamanitra, fa izay manao izany zavatra izany no mendrika ho faty, nefa tsy manao izany izy fa mankasitraka ny manao koa. Ry havana, handeha hanao safidy tsara isika, dia ny andany amin'Andriamanitra, eny andany aminy hatramin'ny farany, aza miady rery eo amin'ny fiainana, aza miantehitra amin'ny herin'ny tenanao samirery, fa andeha hiantehitra amin'ny herin'Andriamanitra, hiandany aminy, hikambana aminy. Voninanao izany ve ianao anio? Valio hoe eny, dia mivavaha amponao manao hoe Andriamanitra raha eo. Ampio aho hiandany aminao, hino sy atoky, fa eo anilako mandrakariva ianao. Toano aho tsy hiala aminao, ampahirizo aho hifikitra aminao hatramin'ny farany, na be aza ny fitsapana sy ny fizahan-toetra tazomy ho anao mandrakizay aho. Ny tompo anie hanampitsika rehetra handresy ny fankapanahy, hiandany amin'Andriamanitra, hanao safidy tsara, hifikitra amin'Andriamanitra na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Hotahin'ny tompo anie izany teny izany. Amen. Mandeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao indrindra no nyteninao izay mampatsiaro anay fa tianao hiandany aminao izahay. Taio izahay, taio ny mpiaino rehetra mba hampiatra izany teninao izany. Mamirafo aminay fa tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia mirary ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra ary piany malalisany, dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko. Tarika hanitry Kristy. Taona maro lasa nefa nandrenesanao, nafantaranao fa Jesosy dia miantso anao. Nefa izany hatramizay tsy mba nampiraika anao, naleonao nanao ny tsy fanao. Androany dia miverina minao indray, ilay feo izay fandrenao hatrizay. Na dia toa tsy sitrakao ny mandrezao antso izao, dia miala neny naminao Jesosy. Omba saino ane raha toy izao iry izao, no ilay antso farany anao. Dia ho aiza no toerana mba hisy anao, oh ho aiza anao, oh ho aiza anao.
034 06 797 62 032 75 379 74. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahanao amin'ny Ramatoa Zoelosoa Nirina Honoré teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Amin'ny alalan'izay feokira famantarana izay no anoloranay arahaba sy anasana ianao hiaraka amin'ny AWR na ny feon'ny fanantenana anaraka izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Namanao fanjaniaina no anolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Sam tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andre Mitansoa menofinaritra ao. Iaraka amin'ny Ramatoa Zoelosoa Nirina Honoré hatrany isika izay teknisian'ny fambolena ara-boajanahary ato anatin'ity fandaharana ity. Araka ny voalazanao tompoko dia anisan'ny tombontsoa lehibe indrindra no azo amin'ny fampiasana ny zezika komposta. Ka mba azonao azavazavaina bebe kokoa amin'ny mpiaino antsika ve ny tsara ho fantatra mahakasika ity komposta ity. Tiako ny manamarika fa amin'ny fambolena rehetrarehetra ninina volentsika na legioma io na voankazo io na ny volovary isan-karazany sy ny katsaka dia ny zezika komposta zany no tena mamokatra indrindra. Ny antony izao tsara ho fantatritsika mpamboly aloha sy izay tia fambolena rehetra fa ny zezika komposta dia misy an'ireto singa efatra izay tsara ho fantatritsika ireto, izay misy ny atao hoe selulose, azoty, fosforo, potasy. Ka ireo singa izay misy amin'ny komposta ireo dia ireo ny tena mpanome aina ny volentsika. Ao anatin'izay ny zezitr'ombivavy sy ny dolomita izay manafaingana ny fahamasahan'ny zezika. Dia tiako izany ny milaza amintsika hoe amin'ny navy no ahitana an'ireo zavatra singa efatra ny teneniko teo ireo. Ny selulose dia azo avy amin'ny fitondran'ny mololo na ny tefrosia na ny crotalaria. Ny azoty indray dia entin'ny zava-maitso malefaka rehetra. Rehefa zava-maitso malefaka anaovantsika n'ilay zezika komposta zany dia mahitana an'io azoty io. Ny fosforo indray dia entin'ny vovoka tandrokomby na ny vovoka taolana rehetra. Dia ny potasy indray dia entin'ny vatan'akondro sy ny lavenina patana. Dia izao hitantsika tsara ngamba eny amin'ireny gony zezika ireny misy hoe N, P, K dia ireo voatanisako ireo izany ny teneniko rehetra izany. Dia ny anana rehetra dia tsaroa fa mila azoty betsaka rehefa hana maitso rehetra izany. Ny volo-mamoa rehetra dia mila fosforo betsaka. Dia ny volo-mamody sy mamaka dia tena mila potasy betsaka. Noho izany feno dia feno izany
ny komposta rehefa entitsika eny amin'ny volontsika koa dia mahazotoa mandrakariva manamboatra ny komposta fa amin'ny alalan'io izany tsy ambaratelontsika rehetra ihany koa zezika masomboly sy ny fikarakarahtsika azy mifanarahantsika ny fambolena amin'ny alalan'ny dian'ny volana sy ny fampivaditsika voly eny an-tanimboly ny fifandombiasam-boly reny rehetrarehetra reny rehefa arahantsika tsaka ny sendavany dia amimokatra tsara isika dia misaotra indrindra tompoko sy hoe metimety fa tena mety tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesana ho an'ny mpanoratra samma ary enaritiana aizynareo aty lody a mandroso fa tovaratra anato zay e manahoana bebe zafy a efa ely zany tsy mifankahitany zany a ohatra ay manamba inonareo atroka no manahoana manelongelona zanyky no ary mikioako bebe zany reraka angazato izy miasa saina ihany ndraindray tsy manelongelona ianao ka zay sy romakoa aza mba makamakaina kely eto e ka tsy andao aloha androso atramo bebe a aleo mahazo alokaloka sy rivotrivotra eto rakisy a mafana be zao any an-trano izy aloha ary nakaiza ho afleurisy lasa nanasa lambany izy sy renina aman-dreny e vo aingakaingana ihany zay mitady azy anga bebe tsy hoe mitady azy manokana fa mandalo de mivily mamangy aikos io misy voankazo katsaka kely ny etiko anareo io de mba omeo raha zero mafavalala ray ifanapahany io ndray bebe zafy a manao ze mamenatra mihitsy eno a zay zanaka neny tokony anome ay jereo reto abetsany misaotra betsaka marina fa die sahirany ianao ry bebe tena mariny eno ary lody zay ny tokony anoana ny ray aman-dreny ray fa vokatry ny forakizy a eny reny aza kely bitrikako no tsy ohatra ny talohatrony rakizy ny vokatra miakatra zany ve zany no izy antanio any lody nanahoana ny taloha fa nahoana loatra ary bebe zafy a la zay koa aminga mihitsy fa entin'ny bebe zafy amin'ny sobika maromaro mihitsy ny kiatsaka ny tsaramaso ny voasary sy ny sisa netiny tamin'ny sobika zany taloha marina hoe zany mihitsy ary tsy amela mihitsy ringaty raha tsy mandray a la zay ny hoe amidio zay tsy lany rehefa be loatry nofo sisy zany rylay kely a miena mpitoerana salamy fenantitra le vokatra azo de zao sisa ny hery koa angambo efa mekeliky no ny fiainana melafo izy aloha efa tsy araka tsony ny vidindresika mba tsaratsara ny vokatra tena mandreraka mihitsy any rakizy izy ty fa angary bebe zafy mbola mividy zesika fony maninona raha manamboatra ka mividy aza tsy mahavokatra komboarina hoana rylay kely a anaonao foana zay zao no anisan'ny antondriako aty amin'ny lody ny am'ty zezika ty fa angatsy mbola natorony lody amin'ny bebe kosa ny am'le komposty efa natoroko kosa fa i bebe notrany tsy mbola nanapa-kevitra anao azoko ate le komposta ve titinareo lazainy ty tena mba metimety any ve izy io bebe a tena mety fa tsy hoe metimety rakizy amin'ny fambolena rehetra zany
na legioma io a na voankazo na ny volovary rehetra dia ny zezika komposta no mahavokatra indrindra satria ny komposta no ahitana ireo singa efatra tena ilain'ny voly atsara sy ampitombo azy. Singa ahoana resany zany hoe misy an'ireo karazany zavatra natambatra namboarana ny komposta zany ry bebe zafy ka aiza no ahitana an'izany rakizy enoy tsara aloha ny fanazavany Jerome avy eo bebe vao manontany raha misy ny tsy azo ny am'le singa efatra ry Jerome zako mantsy mba mila mamerindesona kely mombo an'izay indray raha loty zao ary fa ino tsara aza misahira-tsaina be loatra bebe fa tsotra ny fomba ahitana ireo singa efatra ao amin'ny zezika komposta ny lazaiko teorio dia ny selulose ny azoty ny fosforo ary ny potasy hita amin'ny bebe reo le voasoratra eny ivelan'ny gonjezika hitantsika reny rehefa mividy zezika sika le hoe NPK. Tena manam-pahaizana mahitsy ry Jerome marina nga Jerome ihany zay ilay kely ty ay vareka ahoana no ahazona an'izany amin'ity zezika komposta nefa hoe tsy vidiana akory ty izy nefa nyto miteny frantsay beko no zao no izy ny selulose dia azo avy amin'ny ololo ny tefrozia ary ny crotalaria ny azoty kosa ndray dia entin'ireo zava-maitso malefaka rehetra zay tsisy vidiana zao zany fa azosika volena atao fanao zezika ny zava-maitso sasany kosa azosika laina eny rehetra eny rery bebe zay mihitsy mahatadidy lesony ralody etry ka efa manao fampiarana kosa ny ary Jerome dia tsaroko tsara ihany koa fa ny fosforo kosa dia azo avy amin'ny vovoka tandrok'omby na ny vovotolana rehetra zay raharak'izany any rakizy ohatra mora hita daholo zany rehetrarehetra zany efa nylazaiko amin'ny bebe ho fa tsy sarotra neo a fanaovana ny komposta io toy izany koa ny fahazonan'ny potasy ry bebe satria entin'ny vatan'akondro sy ny laven'ny patana izy ka rehefa manamboatra komposta zany ianao ka misy ireo karazany zavatra ny tany saina teoreo dia feno ny singa ilain'ny voly ao anatiny ary le zezika io mivavy sy le dolomita ry Jerome tsy azo adonondreo rehefa manamboatra komposta satria ireo ny tena mpanome aina ny komposta ary manafaingana ny fahamasahan'ny zezika zay ary to tena mba mahay ko sy ty lotriky no hitako miady varotra mihitsika fa ono aloha dia inafo moa zany ny tena mety amin'ity zezika komposta ty raha eo amin'ny fambolena bebe ahoana efa nylazaina taminao teo kosa fa dia tsy tsaronao sady ndray ka mameriny indroa kosa manantitrantitra fa azaka amin'ny mameriny lesony eo rolody zay mihitsy leo ary aloha averinga fa amin'ny andro hafa leo anjarako rehefa manontany izy le kely ty koa dia miala pala fotsiny ao Jerome zao rery bebe fa ilody ve mahagaga tsy mahagaga io ny fambolena rehetra dia tena mety tsara amin'ny zezika komposta ny anana rehetra zao mila azoty betsaka nefa efa hita ao anatin'ny komposta zany ny volo-mamoa rehetra ihany koa dia mila fosforo betsaka nefa ny komposta ahitana fosforo le vovoka tandrok'omby na vovotolana zao zay lemaloty dia zay omby sy tolana zay foana ka misy sakafo kosa ne am'ireo
de toy izy hoe nyresakaory Jeroma fa mandreraka misy kilôdy tika. De ny volo mamody sy mamaka rehetra kosa de ahoana moa izay raha lody? Efa voatanisa teo zao ny azoty sy ny fosiforo. Ohatry mila potasy betsaka ny volo mamody sy mamaka Jeroma. Mataty tsara ngiako zay no izy ry bebe zavy feno de feno ny zezika komposta rehefa entina eny amin'ny voly. Tena azoko tsara. Tombotsoa ny fampiasana azy satria anisan'ny tsy ambaratelo ny fahombiazana eo amin'ny fambolena ny fampiasana ny komposta. Sonareo rakizy fanana zava tena mahatiandoka fotsiny zany atr'zaiko. Mbola tsy taraka. Ka lozana ny anahana tsy nanamboatra sy nampiasa n'ity kompostako. Ny vahaolana efa ateriny eo an-tanimboly fa ny tena ny zahadatsy fotsiny amin'le hoe hafa ny fomba efa nahazatra hafa ny zezi-bazay jereva ny vola zao lany ny tany nefa to mengazana. Ny tena mba hoe mpamboly sy mpiompo nefa tsy mafy na de akoho anankiray aza angalana rony zitany ay amidy azombola. Zay aneo alefa nanentanako amin'ny bebe hoe mampiasa ho a komposty fa bebe mo ohatrany tsy niaino aloatrako. Fa mino fa ampiasa zezika komposta amin'izay nareo manomboko zao. Zay aloha tena mahita nelanelany fampiasana sy ny tsy fampiasana azy io hoe amin'ny voly atao zao. Tena zandroko very lody hazo ny bebe atao ny mitsidika ny tambolony zareo amin'izao fa tena mamokatra mihitsy zany. Sady mahavokatra ny komposta no mahasalama ny vokatra azo avy aminy nefa tsy andaniana vola be akory. Zany mihitsy satria sady miaro amin'ny bibikely sy ny aretina ihany koa io komposta io. Rehefa araky bebe tsara daholy angery eo fepetra rehetrarehetra takin'ny famboleny toy ny zezika, masomboly, ny fanarahana ny dia ny volana sy ny sisa de azo antoka ny vokatra azo. Ho tateriny bebe amin'ny camion kely ray ny vokatra midy amin'izay fa tsy amin'ny sobika sy ny arona kely tsony. Ny voandalana ho zaraina mo tsy ho lazaina tsony fa de ho tomina amin'inona re. Lay kely reto nde mbo apio amorakizy aizanao hita ohatr' zao ndray. Tena nda hanamboatra komposta zany bebe zafiko ary nde andehody aloha niraka ny Krisy Bezara mba hanangona ny zavatra rehetra fa ho ataoko ny komposta kay tena metrika no. Zay aneo ay azalanina mizezika tsony ny vola fa manamboara ividiano zavatra fa ny vola ary bebe zafy ajetao amin'izay kalamara torona koa fa efa nivany olana tamin'le zezika de mividiana fanampiny ray. Le kely koa de mba mahita hevitra fa misy kalamara nga ato aminareo ry lody. Bebe mety kosa ny zany zay aneo ay anjara ngiandray manomerona koa bebe satria izy efa nitondra voandalana be dibe ho anareo. Say mihitsika no misaotra ry Jeroma. Eny tokoa kanefa marin'ireo raha angalana rony raha tsy atsatso kely ry bebe. Akoho mbola atavezina amin'ny manaraka zany neny lody no meny afalao andeka. Ohatray ka tsy aleo ve hikarakarana dite kely aloha ianao ino zao no ainganako.
aleo aloha andeha hidinika ny amin'ity zezika ity fa aleo sokony ny any oriana indray zanyky no mampamangy any amin'ny fleurisy any e. tsy fondra loto vonona indray le akoho de lazay ny famatsatso kely. moramora zy ireo fa tsisy an'izany eo a. Le akoho ane efa matipaika daholo ny anaovana azy. Aleo fa rehefa lehibe io tiala mavo kely io de ho ateriko any amin'ny bebe mihitsy. Tiako kely mavomavo ohatra ny totondro ty ve rovina vo lehibe. Mba moramora zy ireo maasa moko. ry tantsa izay makolokolo tokoa ny manana ny soa, izay manaraka ny fepetra ny mahavanimbo. Ary raha ho ary ireo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofotaninao. Ny vokatra hitombo tsara, ny mpihinana ho salama tsara, ary dia hitombo ny fidiram-bolanao. Entika maranako azy efa mivoaka ny boky nosoratako 7 izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra. Izay marobe nareo no miantsona amin'ny telefona sy mandefa SMS amin'ny telefona ko ihany koa hoe nga tsy misy fambolena volo zao. De jereo fa amin'ile boky 7 izany no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatin'io. Zay tokony ho haitsika sy ho hitatsika. Ka de tongava ty amin'ny AWR na mihetso ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo fa za any ambanivohitra no mipetraka. Ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky de tongava ato amin'ny AWR. Raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao azy de atsoy amin'ny telefona fa samy misy na aty amiko na ao amin'ny AWR. Ny vidin'ny boky de 2 alina ariary satria ny karazany volo rehetra no ao anatin'izay boky izay. De mazotoa aritsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy. Saotra tompoko. Zay ary aloha no azona tolotra anao androany. Ilaina ny miasa tsara ary ao ny fepetra rehetra. Ataovy ny fampiarana amin'ny fanamboarana ny zezika komposta dia ampiasao izany fa fitahian'Andriamanitra ho anao. Ny vokatra ho azo betsaka sy tsara. Ny mpihinana ho salama mandrakariva, ny volalany hena fa kosa mila ny faharetanao izany. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray ary raha sitrapon'Andriamanitra. Radio feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Ranombola sy ranosolahy natao fanatitra. Mahakasika an'izay indray no lohahevitra ho jerentsika akaiky amin'ity anio ity. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Misy olona izay nanakina mihitsy ny rafi-pisoronana sy mombamomba azy rehetra. Ny antony dia hoe fanao tsy mifaditrovana mamono biby foana mamono biby. Misy asiana ao anatin'izany. Tsy aradrariny izany ho izy. Kanefa tena izay indrindra no hevitra finosin'ilay fomba raha-pivavahana na nazaran'Andriamanitra ny zanak'Israely. Maneho melohan'i Jesosy mantsy, izay maty tamin'ny fomba tsy mifaditrovana, feno fahasiahana ireny biby izay novonoina tamin'ny fomba mampalahelo ireny. Tsy nanatsiny ireny biby ireny, fa maty ny soloheloka ny olona izay nanota. Dia tahaka an'izany indrindra Kristy.
zay ny tsy maintsy natao mba amahana ny olona ny fahotana zay milaza mazava amintsika fa tsy azo ovaina ny didin'andriamanitra e raha azo novaina le didin'andriamanitra zay nidikaina dia ny tsy nilaina ny nahafatesan'i jesosy isolo eloka ilay olona nandika ilay fahotana. Hamaky izay voalaza amin'ny Hebreo 10:1-7 ka hatramin'ny 10 isika. Hebreo 10:1-7. Amin'ireo dia misy fahatserovana ny ota isan-taona, fa tsy mahaisotra ny ota ny ranombola sy ny ranosolà. Ajanontsika eo, tsy mahaisotra ny ota reny, tandindona fotsiny reny. F'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy no manaisotra ny ota antsika. 5 no niditra tamin'izao fiainan'izao Jesosy dia nanao hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina tsy mba nilainao, fa tena, izany hoe vatana namboarinao aho. Lasa tonga olombelona Jesosy mba hanatanteraka n'izay asa famonjenantsika izay. Izy mihitsy ny lasa fanatitra, nanolotra ny tenany tsy ny vozonana tsy ny terena fa noho ny fitiavana antsika mba hisolo eloka antsika izy. 9 ny fanatitra odorana sy ny fanatitra noho ny ota sitraka ao. Dia hoy izao inty aho tonga ao amin'ny oronam-boky nanoratana hanao ny sitraponao Andriamanitra. Rehefa nilazaina teo hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra odorana ary ny fanatitra noho ny ota no tsy ilainao, tsy sitraka ao, dia ho indray izy eo amin'ny 9 inty aho tonga anao ny sitraponao. Manaisotra ny voalohany izy mba ampitoerany ny faharoa. Nesorona ilay tandindona, izany hoe reny biby natao fanatitra ireny, satria efa tonga ny tena izy. 10 amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Tsy mila manatitra ny tena no atao fanatitra isaky ny manoto isika dia hanao an'izany Jesosy, fa indray mandeha dia ampy ho antsika amin'ny fotoana rehetra. Misy lesona be dehibe raisitsika avy amin'izany. Mazava ny lesona tandindona ihany izany ny biby natao fanatitra tamin'ny andron'ny zanak'Israely ireny, hanehoana mialoha ilay zanak'ondrin'Andriamanitra natao fanatitra ho fanavotana antsika. Ary natao tamin'ny mpinoana izany. Nataony tamin'ny mpinoana izany rehefa manota ny zanak'Israely dia nizarina mihitsy hoe tsy maintsy mitondra ondry atao fanatitra. Dia ireny ondry ireny no misolo eloka an'ilay olona mahatonga azy tsy ara-ny fanamelohana, fa ilay biby no lasa maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesany. Dia izany mihitsy no nitrangany nomena fomba azo tsapaitanana mihitsy ny mpanota tamin'izany fotoana izany ahafahany maneho finoana ny asan'ilay Mesia izay ho avy. Ireo biby atao fanatitra ireny no antsoina hoe tandindona izany, fa Jesosy no tena izy. Misy ohatra azontsika raisiny, rehefa mividy tapakila andianana taksi brosy ianao, na fiaran-dalamby, na fitateram-bahoaka, na fiaramanidina, dia tsy afaka misitraka n'ilay dia eo ny eo, fa kosa efa azonao antoka fa ifeny ampelantananao ny bie, ny taratasy milaza fa ho isan'izay mandeha ianao, ary efa hita ao hatramin'ny toerana izay isy anao aza ny ora izay andehananao. Taratasy na tapakila no omenanao. Ahitanan'izay. Ino no marika mampanantena fa ho azonao atao tsara ny manatanteraka an'ilay dia amin'ny ho avy. Satria felipelatananao ny taratasy izay ahafahanao manatanteraka an'izany ary nisy volana alohanao. Izao anefa, tsy dia sombo taratasy kely iny akory no hitondranao, tsy afaka mitondranao iny, na hipetraka eo amboniny azy ianao, tsy afaka manaingy anao iny ho tonga amin'ny toerana izay aleanao. Fa izao kosa, ino no ahafahanao miditra makao amin'ilay fiara na ny fiaramanidina izay andehananao. Dia rehefa tafiditra ao ianao dia tsy ilainao tson'ilay taratasy tapakila izay nahafahanao niditra. Dia takan'izany koa
amin'ny fanatitra alatsadra izay nampanaovina ny zanak'Israely fahiny. Rehefa tena tonga ilay tena izy Jesosy dia lasa tsy misy vidiny ntsony ireny fanatitra tandindona ireny. Tahaka n'ilay taratasy manome lalana anao mba ao afaka miditra ao anatin'ny taksi borosy na ny fiaramanidina. Rehefa tafiditra ianao dia vitatreo ny asany. Dia tahaka an'izay koa rehefa tonga Jesosy dia tsy nilaina ntsony ireny tandindona ireny. Dia tena nisy fanamafisana mihitsy an'izany fahamarinana izany rehefa rovotra ilay efitra lamba nanasaraka ny fitoerana masina sy ny fitoerana masina indrindra tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy. Ny farana hatreo ny tandindona satria efa tonga ny tena izy. Zao mivolaza ao Marka 10:7-7. Marka 10:7-7. Ny efitra lamba atao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Nanondro ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ireo rafi-pisoronana izay tao amin'ny tempoly manontolo. Nanjary tsy nilaina ntsony ny tandindona rehetra rehefa tonga Jesosy ilay tena izy teo amin'ny hazo fijaliana. Nanatitra ny tena ny indray mandeha monja ary nitsangana tamin'ny maty tambonahitra. Tena ratsy ny fahotana. Matoa natonga ny zanak'Andriamanitra tsy maintsy namoy ny ainy tamin'ny fomba mamenatra sy mahatsiravina teo amin'ny hazo fijaliana dia tena ratsy ny fahotana. Zao ny volazo amin'ny Jaona 1:1-7 sy ny 7. Efa nivakitsika ihany izy ity fa averintsika Jaona 1:1-7 sy ny 7. Tamin'ny voalohany teny, ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. Izy tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Iza re io hoe? Izy no nahariana zavatra rehetra, raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Dia amin'ny 7 no ahitantsika hoe iza io teny io izay efa hatrany amin'ny voalohany. Tsy hoe teraka tao an-tranon'omby tany Betlehema izy vao nisy, fa efa hatramin'izay niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Fa tonga nofo izy nonona tamintsika. Ary izany indrindra ny voalaza eo amin'ny 7 amin'ny Jaona 1:1. Ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy amin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Nahatongavan'i Jesosy ho nofo dia ahafahana manatanteraka ny planiny famonjenantsika. Tsy manambany na manafoana ny Mahandriamanitra azy ny fietreny ambany dia ambany mba ahafahana mamonjy antsika. Mba hisy vokany eo amin'ny fiainanao ny fahalalana an'izany. Maty ny solo ahy, maty ny solo antsika, maty ny solo anao Jesosy. So tsika dia manana fotoam-pamindrapo, hibebahana, hiverenana tanteraka amin'Andriamanitra, milohany ny hafatesana. Fa raha vitantsika izany mandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika manokana, dia ho lasa torimaso ihany io fahafatesana io. Fa ho atsangana amin'ny maty izay rehetra nandray azy ho mpamonjy ny tenany amin'ny fotoana hiavian'ireny amin'ny raony lanitra tsy ho ela. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR